ampahiratina ny masony sainareo mba ho fantatrareo izay fanantenana avy amin'ny fiantsony sy izay hery ny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny finoantsika sy mpanefa azy dia miarabanao mandray tanananao amin'ny alalan'izao fandarana izao. Lohahevitra manan-danja no jerentsika androany manao hoe amin'ny mason'ny finoana, amin'ny mason'ny finoana. Inona no hitanao amin'ny mason'ny finoana? Inona no hitako amin'ny mason'ny finoana? Manam-pinoana ve ianao? Manam-pinoana ve? Manam-pinoana an'ilay Andriamanitra. Ao amin'ny Efesiana 1:9-10. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Ary mba ampahiratina ny mason'ny sainareo, mba ho fantatrareo izay fanantenana ny amin'ny fiantsoana sy izay hareny voninahitry ny lovany eo amin'ny olona masina. Mba ampahiratina ny mason'ny saintsika. Ny fahiratan-tsaina lehibe indrindra dia tsy mahasolo, tsy ahasolo na oviana ny tena fahatsoram-po sy ny fahamasina. Inona zany ny ilaintsika? Fahatsoram-po, ny fahamasinana. Ahoana ny hahatonga antsika hanana fotsotra? Ahoana ny antsika hahatonga antsika hanana ny fahamasinana? Ambaran'ny tenin'Andriamanitra ny bokin'ny Hebreo any fa izao, izay tsy manam-pahamasinana tsy hahita an'Andriamanitra. Tsy maintsy hampahiratina ny mason'ny saintsika. Ary ny fo sy ny fisainana atao mifandridra, mifanaraka amin'ny fo sy ny sain'Andriamanitra. Izay no tena fahamarinana lehibe indrindra. Ka izao, izay mibanjana an' Jesosy amin'ny mason'ny finoana, mibanjana an' Jesosy, mijery an' Jesosy. Ahoana moa zany mibanjana zany? Mibanjana zany dia izao, mifantoka ny fo amam-panahy, ny vatana iray manontolo. Dia ao tsy mizarazara fa mifantoka amin' Jesosy. Ka rehefa mifantoka sy mibanjana amin' Jesosy, miverina indray zany le atao hoe fibanjinana. Tena mifantoka zato isan-jato ao amin' Jesosy. Izy ilay mpanavitra antsika, izy ilay be voninahitra, izy ilay namonjy antsika. Ny hoe mifantoka ihany koa dia midika fa manaiky ho feheziny tanteraka. Fehezina tanteraka. Jesosy no mifehy. Ka rehefa feheziny Jesosy ny momba antsika ray manontolo, Kristy ao anatinareo, hatanteraka ny fikasany rehetra, dia amin'izay fotoana izay no hamarin'ny Kristy isika. Ny olona no hamarinina dia olona manolo tena. Izay zany le dingana. Mibanjana an' Jesosy dia hamarin'i Jesosy, manolo tena feno ho an' Jesosy, mandray ny fanadiovana menjy Kristy ary mitombo amin'ny fahamasina. Inona moa ny hevitry ny hoe fahamasinana? Ny fahamasinana dia izao fahatsaran-toetra. Fahatsaran-toetra tanteraka ny atao hoe fahamasinana. Toetra lavitry ny fahotana. Ny atao hoe olo-masina zany tsy hoe mitondra baiboly dia milanja baiboly eny amin'ny toerana rehetrarehetra, manao kravaty tsara, manao akanjo tsara dia manao manimanitra. Tsy zany no atao hoe olo-masina, fa ny olo-masina dia izao miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety tsotsotra akanjo izy, mety olona tsy manam-boninahitra, olona mety mavomavo kely, mety tsy jeren'ny olona akory aza ny fiainana, fa izy miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra, diovin'Andriamanitra. Mety olona tsy mahay miteny kabary be mandresy lahatra, fa izy olona miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra, no hamasin'Andriamanitra. Ny olona ao amin'ny fahadiovana sy ny fahatanterahana no raisin'ny Kristy mba ho valisoa ny fijaliany teo amin'ny hazo fijaliana, ny fanetretenany, ny fitiavany ary ny fampitomboana ny voninahitry Kristy. Izany no ivo fohy be iaingan'ny famirapiratany voninahitra rehetra famitianana ary fiainana miaraka amin'ny Kristy isan'andro. Ampahiratan'ny Kristy amin'ny mason'ny finoana ataony mahita ny voninahiny. Tianao ve zany? Tsy zany ve ny tena fandriana mafiainana kristianina? Ho tanterahan'Andriamanitra aminao zany, ho tanterahan'Andriamanitra amiko. Hivavaka isika. Saotranao zay Jesosy eo. Vonina hampahiratra ny mason'ny finoana ianao. Ahita ny voninahitra ao, ahita ny fitiavanao,
ka izahay hanolo tena feno anao dia ho amarinao ho amasinao mba hitombo amin'ny fahafantarana anao isan'andro. Mpanota tsy mendrika izahay, mifona mivalo eto anatrehanao, amboary ny toetra anay, tsy mifanaraka amin'ny sitraponao izay, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.